mila manapa-kevitra ianao fa hanolotra ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainanao ho an'Andriamanitra. Ny vavanao, fisainanao, sofinao, na dia izay irinao hoenona aza ny masonao sy izay zavatra irinao mba ho jerena. Ny fialambolinao, ny fiainana ara-tsosialinao, ny fisakaizanao, fomba fitafianao, ny fisakafoananao, ny ara-bolanao. Mila manana fitombona fahamasinana koa isika. Ary tena fahamasinana tsy fanarahan-dalàna akory. Zany tsy midika hoe tsy afaka manao ninino ianao zany tsy midika hoe tsy afaka miala voly zany. Manana fahafahana maro isika ao amin'ny Kristy. Fahafahana tsara sy mahafinaritra. Paoly nilaza hoe ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no aso ay avokoa. Andriamanitra nanome antsika ny fahafahana isafidy. Ary misy zavatra maro izay afaka entinao amin'izany, izay tsy hitondranao any amin'ny elo, fa mety azonanao, tsy mba hita fiainam-pandresena dia ny eto. Ianareo ave, averiko lazaina indray zany. Betsaka ny zavatra afaka ataonao ary tsy hitondranao any amin'ny elo zany. Fa handratra ny fijoroana vavolombelona. Mety anao tsy afaka ampiasain'Andriamanitra, satria izy hoe isika tokony mifanaka mendrika ny ho ampiasain'ny tompontsika. Ary mila hosoran'Andriamanitra isika, izay vao ho ampiasain'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy manositra ny nofo izany. Ny menaka fanosorana sy arotsaka amin'ny nofo izany mihitsy. Fanolorana ny tenantsika dia tena mora tenenina. Afaka tonga dia mijana zao dia mampanao fanoloran-tena. Dia afaka feno olona hatretỳ ambony alitara aty mitomany sy mitaraina dia afaka mametra tanana amin'olona isika ka tsisy na dia voly ray aza tavelo dia mampatory ny olona rehetra amin'ny tany eto dia avy eo andeha hodinareo dia isainareo re olona nisy voninahitra teo lazaiko anareo aizany tiako ahitana voninahitra tiako hitana an-tranonareo zany. Tiako hita zany rehefa modinareo dia arahinareo amin'ny amen. Ny sasany aminareo mahalala tsara amin'izao fa misy sehatra manokana izao izay miazona anao, izay tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy efa nodresen'Andriamanitra lalitra ianao amin'izany. Fa ny any ataony amin'izao dia maniraka fotsiny izy anao fanamafisana aminao. Tsy hoe tsy misy afa-tsy izay akory, fa eto azy zany manao fanamafisana aminao indray. Sika dia ampianarina amin'ny fomba mihoatra ny fetra ny fankatoavantsika. Impiry zao no ilaina andrenesantsika ny hoe avelao ny eloko ny fahavalonao afatra meloany anaovantsika izany. Tsotra kely ny manao amen neto mihoatra ny mandeha mody dia manao zany. Za mino fa ho azonareo ny afatra androany hariva dia ianaranareo ny fomba famaranana izay natombokareo. Misy ohatra mahafinaritra vitsivitsy ao amin'ny Baiboly. Voalohany aloha amin'ny Hebreo 9:1-20. Ny Baiboly milaza fa tena sitrak'Andriamanitra ny andehanantsika amin'ny lalana rehetra ary mbola irinainareo rehetra samy aneo zany fahasotoana zany amin'ny fanantenana hatramin'ny farany. Jereo sika manomboka aloha fa avy eo mijanona eny an-tenantenany eny. Mba ahafahantsika mankafy ny fahateteran'ny nofinofitsika amin'ny farany. Vehivavy iray izay tamina anatonany teto amin'ny alitara mba hivavahana mba iena ho ny lanja ny ara vao nikasika azy dia nahita fahitanany aminy. Dia nenta azy ohatra ny efa nanao ny fanapa-kevitra izy ary efa nanomboka sady. Dia avy eo izy nitodika dia niverina indray. Dia nitady vavaka tamin'ny toeran-kafa indray izy. Dia niainga indray izy ka nanomboka indray. Dia nialany indray zany dia niverina dia nitady vavaka tamin'ny toeran-kafa indray. Dia izy zany nandany taona maro nanaovana. Maro ny tena miresaka amin'olona. Hoe miresaka amin'olona. Jereo zao raha ny eto aloha zao dia ohatran'ny sarotra fa toerana tsy maintsy andehananao zany. Afaka mivoaka miaraka fandresena ihany ianao amin'ny lafiny iray.
ary zao ange tadinao tsy ho vitanao rery mihitsy zany e tsisy olona ilaza amin'andriamanitra zany mihitsy hoe za de andeha amin'ny lalana rehetra tsy misy anao fa ilaza aminareo zany hoe ho hitandolo ihany zany hitanareo rehefa nitadiny osotr'andriamanitra anao zay ataoko zao rehefa ilay miakatra eto reny tsy tsapako zany talohan'zany raha miandro mahatsapa zavatra mihitsy ianao vo mba hanao zavatra mety tsotrany mihitsy fiasan'lay izy baiboly de feno karazan'olona tena niara-nandeha tamin'andriamanitra misy zao reo sasany zay famivakinao kely mikasika azy de aveo ny zavanitranga de tony nanjavina izy reny de tsy nisy herinao tsony mihitsy ny aminy fa ihana ohatra de vehivavy ray izay tsy afaka nananjanaka fa de nivavaka izy de nivavaka mba nomezan'andriamanitra azy zanaka fa ho izy tamin'andriamanitra raha hotahinao ka avelanao anananaka de atolotranao zany ary mampanantena fa anompo anao izy mandritra ny androm-piainany zao rehefa nanolotra ny zananao an'andriamanitra izy de tsy tahaka an'ireny fanolorantsika ny zanantsika ao an'andriamanitra reny zany ka etsika modindray aveo de aveo mbola manao zay tiatsika atao ihany reny zany hoe rehefa nanapa-kevitra ny anolotra ny zananao an'andriamanitra izy tamin'ny fotoana nanolorany an'le zazy de mila nandeha nitondra azy tany an-tempoly izy de any amin'ny toeran'izay velomana mandritra ny androm-piainany amin'ny asa fisoronana ary tena mahafinaritra raha mamaky zany ianao atraiza ny fiandrasany mandra-panolorany azy indray ka tamin'ny fotoana tokony hanaterany azy amin'izay de lasa izy ka niteta amin'ilay mpaminany de nanao hoe za le vehivavy nijoro teo an'lohany ty alitary ty ka nivavaka mba nomezan'andriamanitra ty izazy ty ary araky nampanantenaiko anao de avy azy zao mba anolotra azy ho anao raha mba niazona ny fampanantenany fotsiny matsiny olona raha mba miazona ny teniny fotsiny tena mila famarinana sika amin'ny tontolontsika kehitriny sika mila olona milaza ny zavatra ho ataony de manao izay lazainy ary zany zao ny saika tsy ampy eo amin'ny fiarahamonitsika amin'izao ary ilaza zavatra aminareo ary fiangonana mpanota de tsy ovy zany raha tsy misy olona mikasika zao tontolo zao ary tokony misika mihitsy mila mivoaka any aminy sika de mba ho fahazavana mamiratra kitana de angam-panahy mamiratra ao amin'ny tontolo ny aiziny de mila miezaka sika de izaky ny olona tsirairay izay miantso ny tenany fa kristianina de tokony hanomboka iaina zany fiainana zany eo amin'ny fiarahamonina mba hanao fahasamihafana ny olona angetsy de miraharaha loatra zay lazaintsika fa tena mahita tsara zay ataontsika izy ndao jerena ny asan'ny apôstôly 5 misy olona mahatsiaro voakasika anaty ve androany ariva marina andeha hiverina kely amin'ny asan'ny apôstôly 4 eo amin'ny 9 farany voalazany hoe ary Josefa levita avy any Kiprosy zay efa tena mahaliana aloha zany sika manana braoany zao ny marina manao fandarana any Moyen Orient sika avy any amin'izany toerana zany ka i Josefa levita avy any Kiprosy zay nataon'ny apôstôly koa hoe Barnabasy raha dika ihany koa de hoe zanaky ny fananarana de nivarotra ny sahany ary netiny ny vola vidiny ka napetra ny teo anoloany tongotry ny apôstôly zao hitanareo tsy haiko aloha ngamba tamin'ny nanaovandry zareo an'izany ny olona ngamba zao nanao hoe zany ka tsara Josefa tena olona tsara ianao aleloia fa ho koa ianany asy Safira nahita ny zavatra nitranga de nilaza hoe zay koa manana sahany de hivarotra zany zay de hitondra ny vola koa matetika sika manao fanekena amin'ny nofo zay tsy zavatra napetrak'Andriamanitra atao am-pontsika akory fa hitanareo zao za mihiny fa na de manao fanekena azy sika raha tokony hanakombona fotsiny vavantsika Andriamanitra mbola miandrandratsika hiazona ny tentsika ihany fa raha zany ny farafaratsy ny tiany atao de mba mivera milaza hoe hitanareo zao tena nandeha araky nofo tanteraka tamin'iny tsy mba niaina avy tamin'Andriamanitra mety tsy nivavaka ao amin'izany akory de mila mangataka famelana aminao fa matetika mihitsy samy tsy misy ataontsika daholo izy roa reo hoditsika tsitsy zany de tsy mateo titsony fa nisy lehilahy ray atao hoe Ananiasy ny vady nivarotra tamin'ny taniny ary tamin'ny fahalalany vadiny sy ny fanarahany de nanao zay azonana ny sasany tamin'ny vidiny zareo ka nitondra ny sombo tamin'izany ary nametraka zany teo atongotry ny apôstôly
fa petera nlaza hoe ananiasy a nahoany satana nameny fonao mario rehefa tsy miazona ny fanekitsika sika de satria satana mameny fotsika amin'njavatra mba andangianao sy anaovanao zay amy tana ny fanamasina ny amin'ny alanao tamin'ny fanekenao de nakanao miafina sy nizarazaranao ny anjara tamin'ny vidin'lay tany fa fony tsy mbola namidy zany tsy anao ihany ve izy ary rehefa namidy indray zany tsy anao anaovanao zay sitraponinao koa ve tsy anao ihany ve no nametraka sy nanao tanjona ny anao zany zavatra zany tomponao tao ka tsy nilaina intsony ny tenenao ao fa maiko daholo zany afaka namidy renge zany de lazany hoe zany ame mividin'zany ny afatra feno am'zany de hoe tsy fitazonanao ny teny nomena ny afatra feno am'zany de ny hoe tsy fanaovana izay nlazainao fa ho ataonao tsy nitateranao izay natombokao ahoana nanananao fo anaovana asa tahakan'zany zany tsy hoe nandaka tamin'olona fotsiny nanao diso sy nanao famitatena tamin'ny tenanao fa nandainga tamin'Andriamanitra ianao 15 ary ananiasy no nandre zany teny zany de nikarapoka hitanareo tena saripady mihitsy io zao tiako mahiaraka amiko eto vetivety nareo de aneo fifandraisana ray ka nikarapoka izy de maty ary nisy tahotra nahazo zay rehetra nandre zany 15 naritsangana ny zatovy de nyfinosy ny fatika netiny voaka de nalevy ny farefa afaka tokony horatelo de nitra koa ny vavy nefa tsy fantany zay efa nanjony teo de io petera tamin'ny lazao amiko zay ihany ve ny vola vidin'ny taninareo de hoy izy hoe zay ihany ary hoy petera taminy nahoany nareo no ny ray tetika akafana ny fanain'ny tompo indro eo ambaravarana ny tongotry zay nandevina ny vadinao ary hitondranao ivoaka koa izy de nekarapoka teo tongony arak'izay koa izy de maty tsy tena afatra mampahery ve zany androany ariva de sainy kely zao efa kely sisa de ho tapitra de afaka mandefa nareo mody miaraka am'zao fisainan'zao ary aniditra ny zatovy de hitany fa maty ary nentiny voaka ka naleviny teo anilany lahy zao jereo kely ty de raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra zay rehetra nandre zany fa gagana lehibe sy tahotra fahafa ary fatahorana nahazo azy rehetra ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra ny raisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona zao hitanareo fa Ananiasy sy Safira de maty tamin'ny laingany fa hitanareo ihany koa fa famantarana sy fahitana ary fahagagana maro no nitranga teo amin'ny fiangonana ary nisy olona maro anarivo ny tonga nanampy ny fiangonana isan'andro zao raha manontany teny sika hoe lasay zary fahagagana zao hoe mbola maranitra kono izany nareo de angamba mila fiverenana lavitra any amin'ny fahamasinana sika ka hitomba amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra misimisy kokoa indray za sy da efa ndresaka mikasika izany tamin'ny herinandro lasa io zavatra mihitsy ary zay roa samy mahatsapa tanteraka fa be zavatra very loatra eo amin'ny fiangonana am'izao Andriamanitra akaiky sy tena namatsika fa izany koa de Andriamanitra tsy to sady masina no marina Andriamanitra ny fahamarinana ary tsy tokony hanana tahotra diso an'Andriamanitra zany sika fa tokony halala sika fa efain'Andriamanitra izay lazainy ary tsy diso zany manana fahamarinana zany ny tahotra sy fanajana an'Andriamanitra fa rehefa manao an'izany sika de isy zavatra iova na de ireo toetra tsy mendrika zay ananatsika aza hitanareo zao ty zao tsy natao andratran'ny fihetsepon'olona na anakanana olona fa zany hoe na de tahaka andreny amin'ny farany fivoriana zay ezany pasteur miantso ny antso fahalorateny reny mba nylorany fiainana ho any tompo aza de ny zavatra tokana izay mahakasika ny roapolo isanjaton'ny olona de ny fomba ivoan'ny fiangonana mba nisorany fiarany any amin'ny fiantsonany ihany ka ahafany misakafo aloha aingana avy eo zany hoe sika ve zany tena efa tena maika loatra ka tsy malala fomba amin'ny fanamasina sady mety efa manaka anareo olona very makany amin'ny elo zay efa izany fanamasina mba resena lahatra reny
sika nge tsy tokony ho tenena amin'ny zavatra oatra zanytsony satria ny olona rehetra manao zany ka tena nateraka ny ray de mahalala ao amin'ny fanahiny ao rehefa mifo izy fa hoe tsy mety zany. hitanareo josefa lehilahy tsara sitrapo ary izy tsy nanary ny toetra tsara sy ny fanoratenany tamin'ny alalandreo fitsapana sy fanenjehana maro fa nifara tamin'ny nampitondra faharoa azy amin'ny fireneny Ejipta manontolo zany ilaza zavatra aminareo ho avy ny andro andraisan-karama ho avy ny karamanao ary efa avy ny andoavan'Andriamanitra zany Estera de nanana plano manokana mpanompo vavy tanora izy ary tsy fantatro zay zavatra nikendreny Estera fa azo antoka fa tsy nisany mpitantanao amin'ny lapam-panjakana aloha zany nangatahana mbanao sorona ny ainy izy fa satria izy de olona mahony tena amin'ny tenany de namonjy firenena manontolo tsy azonao an-tsaina mihitsy zay zavatra afaka ataon'Andriamanitra ho anao. Anatin'ity fotoana vitsykely ananako ty de teresaka aminareo sehatra iray anoratena zay veriko fa tena manandanja amintsika rehetra de ny fanoloranao ny lazanao an'Andriamanitra zany. Hitanareo lazantsika de zay fieveran'ny olona atsika ny hevitra izy ireo ary sika tena mora voakasika mihitsy amin'izay heverin'ny olona de saiky lasa ohatran'ireny aretin'ny ray amin'ny fiarahamonitsika mihitsy zany ary ny olona rehetra teo tiany olona daholo tsy isy isalasalana zany fa afaka milaza aminareo zao fa tsy ny olona rehetra no tianao tsy mampanina azy ataonao tsy ny olona rehetra no tiany fanampambolonao vaovao tsy ny olona rehetra no tiany akanjonao tsy ny olona rehetra no tiany fiaraentinao tsy ny olona rehetra no tiany mahaenao anao zany hoe tsy ny olona rehetra no tianao isaoran'Andriamanitra misy olona betsaka ty fa tsy ny olona rehetra koa de mba hahafahanao mianatra mandalo fanositosehany eo amin'ny fiainanao zany ka anesoranao zany ary mandroso miaraka amin'Andriamanitra. Za zao mamaky boky zay nisoratan'ny Tozer ary nisoratany zany boky zany fotoana maro lasa zay ka nanana olana mitovy amin'izany izy tao am-piangonana ka hoy izy hoe zay ananantsika tao am-piangonana zao de laza mahafaty kanefa tao anatin'izany kristiana de tsy ao anatiny sady tsy ajainy zao tontolo zao ary tokony ho zany sika na de tsy te hitovy sy tia atsika azy izy ireo de tokony hanaja atsika izy ary ny fomba tokana anaovan'izany de ny fiainantsika fiainana zay ilazaitsika fa inoatsika mila iainantsika ny fiainana zay lazaitsika fa inoatsika. Hitanareo ny apôstôly Paoly milaza amin'ny Galatiana voalohany de ny 10 raha mbola mila sitraka amin'ny olona de tsy mba ho apôstôlin' Jesosy Kristy tompo mihitsy mba fantatrao ve fa ny fiezana mitady sitraka amin'ny olona fiezana miazona ny fifandraisanao de afaka mangalatra ny plan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba fantatrao ve zany tena azoko antoka mihitsy fa noa de tsy maintsy nanary ny lazany mba hanaovana ny samy fiara ahoana ny hevitrareo fanamby afa i Abrahama tsy nanana laza tsara loatra rehefa nandeha nandao ny fianakaviany manontolo sy ireo zavatra rehetra ifantany sy navelany ka lazany hoe Andriamanitra no miantso ahy de ho aiza ianao ry Abrahama tsy haiko aloha fa hoy Andriamanitra hoe mandehana de asehoko anao zany ve ho hitantenaina marine Jesosy zao tsy nanana laza tsara zany fa ny Baiboly milaza amin'ny Filipiana 4:7 fa nifoanany momba ny tenany fa nandroso tamin'izany izy de zany nentina amin'ny tanan'izay natombony ndrahalany ny hevitra azo adala ny olona tena ny hevitra azo adala mihitsy fa mbola nifantoka tsara ihany izy ka nitohy tsy haiko akory hoe ahoana no anazavana aminareo zay efa nilalovako tamin'Andriamanitra ny antso voalohany mba hanao zany tany amin'ny 5 taona lasa fa tena sarotro zany hoe zaharery zany ary laza tamin-devy ary herinandro am'izay hoy hoe hitanao ve zao tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe ahoana ny fomba natongavako tamin'izao toerako zao tsy haiko hoe ahoana ny nataoko ka nandreseko ny zavatra rehetra nanohitra taloha ankoatra ny fotoana ray izay nitondrako zany tamin'Andriamanitra ary ndray amin'ireo zavatra zay nananako zao namarana azy ny ray amin'ireo zavatra zay nananako zany hoe zao no nataoko
za tsy alandaharana zany zany hoe tahaka ireny hoe ny fijanonana zany de tahaka ny zavatra zahay tsy tao an-tsaiko mihitsy za tsy alana hitsokan-daharana zany ary fantatro fa Andriamanitra nanome fahasoavana maro azo antoka fa tsy teto raha tsy efa zany fa milaza aminareo fotsiny afa afaka miala daholo ny olona rehetra tsy ilaina fahaizana akory zany rehetra zany na fanampihana avy amin'Andriamanitra afaka miala daholo ny olona rehetra ka manaraka ianao rehefa milaza hoe za tena andeha hiala de tokony mitodika kely ianao de handaka ny tenanao ihany satria zany no zavatra tsy tokony ataonao mihitsy raha tsy afaka manana fijoroana vavolombelona mihitsy ianao farafaratsy ny atao hoe za mbola eto foana amen za mbola eto ihany ninina zavatra fafindevoly amiko ao de mbola eto ihany milaza aminareo zao aleoko lavitra manana an'Andriamanitra ho namako toy zay manana olona arivo mody fanina sy adala petsara velatsy zay ny fomba tokana ijanonan'izy ireo namako de za afaka feheziny sy ampiasainy de za manao zay zavatra rehetra tian'izy ireo ataoko na zaho tianareo am'zao za na aza manadala am'ty zany akory amen mino tam'izany anatra androany fa Andriamanitra naneo fity de ray am'ny zavatra zay tiany mba hotakarina androany ariva sasany aminareo de tsy mba havita mihitsy sy zavatra tiany mba ho fitainareo amin'ny fiainana raha tsy avelanareo amin'ny alitary zany lazanareo zany afaka milaza aminareo fa tena mora aminareo ny anaiky miaraka amiko eto fa tsy maintsy hotsapainareo tsy zavatra manandany zany raha tsy efa mandalo fitsapana de hoy hoe Andriamanitra mitsapa sy mizaha atsika mba hahatonga atsika hivoaka miratra ino kely tsy vitanao zany zay asain'Andriamanitra ataonao raha misaina loatra zay fihevitry ny olona ianao de anova ny fanapaha-kevitra ao foana ianao mba hampifaly azy ireo mba tsy ilazan'izy ireo hoe diso na adala na hafahafa ianao na tsy haiko koa fila aminareo ny manaiky fa tena olana mihitsy zany sika manany am'izay fomba hiverenany olona atsika zany ary hoe tena olana lehibe sy mavesatra izany ary afaka mitodika amin'ny tantarako lasa any amin'ny asa fanimpoko ary afaka mahita za fa isaka ny fotoana ezan'Andriamanitra anaovana zavatra lehibe eo amin'ny fiainako tahaka ny antsonia anao ny asa fanimpona tsy inonareo ny tsikera zay azoko ny amin'ny fiezana fotsiny ampianatra baiboly tao an-trano zany hoe tena tsy nampino zany tahaka ireny hoe ndevoly rehetra tany amin'ny elo no nivoaka hitanareo ny fahavalo mampiasa olona na matetika de olon'Andriamanitra mihitsy na zay tokony mba ho isan'ny marina fa melohan'ny anondrotsika olona marobe de ndao tadina fa matetika mamela azy asa amin'ny alalantsika amen zany fanososiany zany de tena naharary tena narary de tsaroko ndray andro tam'izay efa adiva ho telopolo taona iny de Andriamanitra nameno any fanamasina ka ny antso ahy toroteny de nandeha ny hainy fampianarana mikasika fahamarinana tamin'ny CD de tena faly mihitsy ilay fisainana mihitsy ny hoe marina miaraka amin'Andriamanitra de saika tsy nahatafatombona mihitsy zany satria zany nanana fiainana feno fanamelohan-tena sienatra ary eloka zany olana rehetra zany de toka manohatra atsika ary namanay de nanosika anay sy ny ome de laza ho adala mihitsy azy nanao hoe izy ianao de zany rehetra zany ezaka ny azon'ilay nofokely sy ilay jery lavitra tsy nalala mikasika zany nofo sy fahitany zany ataloha mba hanombohana ngamba aza to efa nevitena ho adala koa ka nanantena mba tsy izany de tadidiko tao an-dakozia nandoalika tamin'ny tany de nanan'izany fampianarana fahamarinana zany teny amin'ny tanako de hoe Andriamanitra tsy tena azoko tanteraka koa raha sy ty rehetra ty fa fantatro fa te hanao zavatra amin'ny fiainako ianao ka
na de vereo namana rehetra za ary everin'ny olona rehetra fa mipika sy hoe adala de mbola androso araka aminao ihany ary mila nanao zany imbetsaka tamin'ny fiainako angamba teo amin'ny inefatra teo angamba no tena navesatra indrindra tamiko zay tena nazoko fanilikiliana lehibe avy amin'ny olona zay tena niverako hoe mba tena namako marina hitanareo tena marary zany hoe misy olona tena namanao zany de avy eo ianao mahita hoe tsy izy ndraiky ary zareo zany angamba ndray amin'ny zavatra marary indrindra eto an-tany fa mbola ito ihany eto amen sady tsy andeha ho ay zany alleloia